Andriamatoa maire Antananarivo teo aloha Madame Lalaola. Bienvenue divine particulièrement Madame Lalaola. Andriamatoa sy Andriamatoa isany membre ny gouvernementa. Andriamatoa filoha-lefitra mirahalahy eo anivon'ny antenimieram-pirenena, ianareo solombavam-bahoaka namana, ianareo mpikambana ao amin'ny Vromahatra, Andriamatoa préfet de police Rivo, Andriamatoa solitena ny Ramatoa lehibe faritra mpisolo-toerana, Ramatoa be tanàna mpisolo-toerana, ianareo tompon'andraikitra civil sy miaramila amin'ny laharam-boninahitra isan'ireo avy tompo-kilasy sy tompo-vavy. Eto am-boalohany dia teny fisaorana fankasitrahana ny mpiara-mitantana teo aloha kahafahantsika fanatritavy eto androany ho azy ilerany ny voninahitra. Manaraka izany dia misaotra ny fitondram-panjakana malagasy izay tarihan'Andriamatoa Colonel Randrianirina Mikael, filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara sy Andriamatoa Prime Ministra ny fanavaozana ary Andriamatoa Ministra ny Aritany sy ny fitsinjaram-pahefana izay nisafidy ka ametraka ny fitokisana aminay telo mirahalahy. Amin'izao fitantanana ny commune Antananarivo renivohitra izao, efa nekeko ampametrieteny ny fanendreny. Toky nomeko sy omenay fa ifametanana amire, toky nomeko sy omenay ifametanana fitondram-panjakana sy mpiara-miasa sisany tokony isika vahoaka indrindrindrindra ary ireo maro tsy voatanisa. Mba tena hitondra ny fanavaozana ho an'ity tanànatsika eto Antananarivo ity. Faly koa miarahaba ny vahoaka eto Antananarivo renivohitra tsy akanaraka. Renivohitra imbonana ity hitarafany any ivelany antsika koa hiara-iasa isika indrindrindrindra amin'ny fitandrony ny fahadiovana izay ataontsika eto amin'ity tanàna renivohitra ity. Eto dia mankasitraka ireo mpitantana teo aloha tamin'ny asa vitanareo. Anisan'izany ary voalohan'izany ianao Ramatoa be tanàna mpisolo-toerana, tanàna manana maizy azy Antananarivo, amare renivohitra azy ary fanampy maro sosina no atrehantsika. Noho izany zavany fiara-miasantsika rehetra satria mitanjona dia indray ihany. Antananarivo madio, milamina, mandroso, mendrika ny maha-renivohitra azy ary mendrika ny vahoaka malagasy. Tsy vita mora rehetra izany raha tsy miara-mentana daholo isika rehetra satria tiantsika Antananarivo. Ary tsy ho trato izany tanjona izany, ary tsy ho trato izany tanjona fampanjona izany raha tsy tsika rehetra izao no mifammetana. Mitaky ezaka avy amintsika tsirairay avy anefa izany. Mitaky finiavana, fanarahana fitsipika, izay ilay ataontsika hoe discipline, ary mbola veripetinay
tanàna tsisy disiplinina teo kapilalaka foana. Ary ny fifanajana, ny sotoavina ka lehibe indrindra amin'izany ny fanajana ny fahamarinana sy ny raviny ary mihitsy. Sy ny fanomezana izay manamasy ny fampitokisana. Tsy hanao kabarilava aho. Ny teny tsara, ny tena tsara, ny fivoriana dia ny fiarah-miasa amintsika ahatatana an-tanjona, iaraha-mamaky ka ampandraisana anjara rehetra monina anazy ity Antananarivo Bonanikia. Piko tiantsika Antananarivo, saotratsika rehetra tonga nanome voninahitra izao fotoana izao. Izay misy robe izao izay tonga eto ianareo sombam-bahoaka ny Madagasikara izay tonga eto ary ampinafiny maro no tonga eto eo ihany koa ianao andriamatoa préfet, andriamatoa PDS sy ireo mpiara-diany, ramatoa bentanana mpisolo-toerana, tsy adino anao ramatoa maire Laura Varomanana izay avana manokana ao anatin'ny maro fa mahafinaritra ny fahatongavanao eo ihany koa tsy adino bentanana be tabe izay tonga eto izay isorana manokana metsika tehaka manokana ny bentanana sy tongamano eto ary isika rehetra sivily na miaramila risika rehetra izay tonga eto tompolahy sy tompivavy. Voaloha dia mbola tsy tahorisika hatramin'izay passation zay hatramin'izay rehetra. Fa tonga eto daholo vahoaka be tsy ombony trano fa hoe anosina ny PDS vaovao. Tena maro izay PDS na passation izay natrehan'izay fa mbola tsisy horisika. Koa dia dika zavatra zany andriamatoa PDS ary ho anareo mpiara-miasa eto dia olona fantatray tsara izy io, fantatro tsara izy io fa raha mijery asika ingety jereo hoe tovolahy be vosiny io ary satavo izy misola sady bokoso be fo asamatahatra ianareo fa manana mikaikeky izy io amin'izay eto manana ny fitantanana nanatananarivo. Deo mandazy izy sombam-bahoaka fa tsy misy zay tsy ataony io. Manao asa sosialy io, manampy ny sahirana io, manampy ny fanazaran-teny io, ny mpanao rugby io, mamesaka amin'ny olona rehetra io. Ka hoy za hoe nahazo ty fanazaran ty, nahazo an'io ary nahazo ny commune urbaine Antananarivo, nahazo an'izao ny anazao. Koa dia makasitraka tsika ny fitondram-panjakana, makasitraka ny PRRM, makasitraka ny premier ministre, makasitraka koa ny atoko izay levidy izay nipoirany fa tojo ny tena hoe olona idéal ho an'ny Antananarivo manomboka androany tompolahy soavaly. Koa azo manky volovato ny vahoaka an'Antananarivo, ny mpiasa asa matahotra ianareo fa io izy io malala izay tokony atao izy sy ny mpiara-miasana. Efa fantany ny olana Antananarivo, efa solombavam-bahoaka ho io, efa fantatry ny marary anareo, efa fantany daholo izay tokony atao anareo. Tsy mila miteny-po nareo hoe zao ny olana monsieur le PDS fefa niposiny ny solution ho anareo voaka-Antananarivo. Nefa dia makasitraka anao ramatoa tentanana izay mpisolo-toerana tamin'izay ezaka izay nataonao sy ny mpiara-miasa aminao. Tsika samy eto ihany ty ray fonenana ray tanindrazana isika menakavy ihany izay olona hoe tsy maintsy ilaina ny alternance eo amin'ny fitabadigasy isam-pahefana tsisy mahatamandrak'izay zany eo amin'ny toerana anankiray fa tsy maintsy misy foana izay fitabadigasam-toeran'izay ao amin'ny raha-raha-mpanjakana. Koa dia maka ela atsika, makasitraka atsika io mbola misy mail io andriamatoa PDS soa izy mbola velona eny, mbola matanjaka tsara alaivo nitrakefany teo eto ampiaro anasoana Antananarivo, anasoa ny vahoaka malagasy. Koa ny manaraka ny teniko dia mirahasoa anao mirahasoa anareo telolahy aleovo mahalasana anarana ny fitondraam-panjakana no mitsodraninao anareo mba efa be amin'izany adidy amanandraiky izany. Koa dia mino sy manadiny izay fandrosa Antananarivo ho va daholo ny olana ao anatin'ny fotoana fohy
ao anatin'ny lavitresaka efa nifampiresaka sika fa manana tetika ianao ampandrosoana ny ty Antananarivo ty ary tena mazava-dehibe an'izao rangahy PDS zao dia tsy tia kolokolo io ary tsy tia an'izany izy fa olona fahamalena izy manana ny fahendrena izy olona tia tanindrazana io koa dia makasitraka tompokolahy makadelona tompokolahy izao miarabanao manokana raha matoneny lalao ravalomanana izay be ny tanàna tatana izao tanàna n'Antananarivo izao antsika rehetra ho ateo atao anatin'ny efitrano miarabanao manokana ihany koa andray mato filohan'ny délégation manokana voatendry amin'izao andraikitra mavesatra hosaninao izao ho tombotsoa amin'ny tanàna n'Antananarivo sy Madagasikara ray manontolo satria renivohitra Madagasikara no raisinao an-tanana ny fitantanana azy toy izany keo ianareo rahalahy izay iara asaniny holefitra zany PDS izany saorana ihany keo ianao raha mato be-tanàna nysotoerana teo aloha tamin'ny andraikitra sy ezaka natao ao anatin'izany fitantanana ny tanàna Antananarivo zany andre mato préfet tsy adino anatin'izany keo tompokilasy tompoko vavy tsy niomana ny amin'ny fandraisam-pitenenana nefa na izany ary dia faly tena faly ray anjara-pitenenana sy mitondra ny voalohany indrindra ny fiarabana sy firanitsony indrindra ho anao andre matoa filohan'ny délégation manokana sy ny mpiara-miasa aminao firanitsony hoentina totosanao atanterahanao maleova mahalasana andre mato PDS adidy mavesatra amin'ny andry anao ary amafisiko ny teny zay fanataonao teo manao hoe iara iasa tsika amin'ny masolom-bava-bahoaka solitenany reto misy namana amin'ny fanatrika eto lany ton'Antananarivo renivohitra ny tenanay dia ifanometanana aminao hitondra ny tenin'ny vahoaka n'Antananarivo inona ny etahita amin'ny vahoaka n'Antananarivo arak'izay tratra arak'izay voafaritry ny fitsipika sy ny lalàna ihany koa fa tsy eo akory ianao izay tiana atao fa dia ezaka mpiatra ny fitsipika sy ny lalàna satria tsy androso isika raha mbola mandeha ao anatin'ny baranahany ifanampy aminao izahay hitondra ny tenin'ny vahoaka n'Antananarivo ho reharehany izany hoe tanàna n'Antananarivo mendrika ny marenivohitra Madagasikara azy zay fa tsy manana zavatra ho ambarabetsaka andre mato PDS dia eo izahay atsoy izay raha misy ilanao anay fa vonona ny fanampy sy fanometanana miraso indrindra maleo fa malasana makasitaka tompolasy teofanahaka sy naterahaka ity nandritran'izay na dia tokeo fotoana foy ary zava-dehibe loatra ankehitriny dia miaraba manokana anareo délégation manokana tanàna Antananarivo izay mandray ny andraikitra tarinao andre mato filohan'ny délégation totika aminareo mahasy mimponina Antananarivo manomboka eto ary tsy mimponina Antananarivo ihany fa na ny mpiara-miasa eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo ary betsaka no endrasa ny olona aminareo ary izay anton'izay dia mirary raha mirary mba vita be nareo mandritra fotoana izay anatanterana an'izay andraikitra izay ary omen'Andriamanitra hery faindrindrindrindra fahendrena ao anatin'ny fanapahan-kevitra rehetra izay horaisinareo ho tombotsoa ny tanàna n'Antananarivo. Raha fipetraka fantaninao mbola n'Antananarivo dia efa hiarahantsika malala betsaka ireo lalana feno lavadavaka mbola maro toerana misy fako mbola ny fanadiovana aloha izay fandaminana ny lalan'izay no hoentintsika ho alamina farak'izay azo atao voalohany aza mieritreritra nareo na tsisy conseil municipal dia amin'ny lalàna foana no ataontsika balizy amin'ny asa rehetra eto amin'ny appartenant eto amin'ny commune urbaine Antananarivo. Tsara fipetraka tokoa izay fanontanianao izay misy tokoa ny korotana izay tsy hatsika hoe avaiza moa ny aviana
na dia mbola tsy nandray an'ity toerana ity ary aho dia niezaka mifampiresaka nandanon'izany. Tsy mora ny zavatra misy eto Antananarivo ka iaraha izay no anararaotako a hitaomana atsika iray monina eto amin'ny tanàna Antananarivo ity a dia tsy ho an'ny eto Antananarivo irery ihany fa ho an'ny malagasy iray manontolo n'aiza misy azy. Ka aokontsika reto mba ataontsika an'izay hoe tanàna mendrika mateo tia mateo onina sy mba modely izany rehefohitry Madagasikara izany. Ny fandaminana tsy midika akory fa jado. Izay antsika tsy ho ametraka an'izay hoe jado izay fa mifampiresaka tady vahaolana iarahana. Izay foana mampisatsika. Mbola vonandray fitantanana ka tsy ho voavaliko momba an'izay a fa mino fa tsy hoe nareo mpanakazety loavy amin'ny tany anako an'izay satria mbola tsy hitako na tsy miriana zavatra misy ao. Izay efa natsitiko tery amin'ny voalohany teo momba ny fako lalana tsy rehefa topedesy amin'ny mahatimpo manao hoe nanendrenanao sa amin'ny fahaizanao manokana saiky manananao izy rehetra. Tiako tsara ianao zafady tena tsy mahay ty miatsika izay fa ny zaridaina natao hipetrapetrahana tokoa fa ataontsika amin'ny fandaminana izay le hoe rehefa mahay manaraka fitsipika ny atsika dia mandeha ho fiaramonina io e ary aza zerina mbola veriberiko ary andro tamiteliko eto aminareo a tsy hoe rehefa misy fandaminana dia jadona akory fa izay no ananantsika zavatra tsara sy fiaramonina mendrika. Fanalalana faneho-kevitra tsy efa malalaka ve faneho-kevitra e tsy efa hitanareo malalaka ve faneho-kevitra eto amin'ny tanàna zao fa aoka kositsika na dia malalaka raha faneho-kevitra mba ataontsika mpanajanya ihany zany fa tsika manana lalàna eto amin'ny fiteny fa kosa zahako manokana dia tsy ekeko ny fifanompana na izy na izy na ny hoe zavatra tsy marina ho foronina ahoana hoana ny akentsika an'izany zavatra izany. Izay ilay niteraka ny sisiny fiarahamonina indrindra satria misy ireo mieritreritra ny tenany fa tsy ho fiahalalana. Satria besaka atsika